fa rehefa manaraka an'le hoe cursusny cycle anakity dia manao examen dia azo antsoina hoe conservatoire de musique izay fa conservatoire de musique privé fa tsy public. Ny tena tombony anatin'ny fidiran'ny rafitra conservatoire io dia fahafantarana aloha hoe aiza ho aiza ny niveau misy ny ankizy. Rehefa mianatra zany ankizy tsy mianatra fatana misy ankizy mianatra efa taona fa tsy fantatra aiza ny niveau misy anazy fa misy ny évaluation isaky ny 3 volana dia misy ny passage na ny scolaire sy ny passage de cycle zany hoe amin'ny fotoanan'ny ankizy dia fantatra hoe eto misy an'ilay ankizy zao ny niveau ananan'ilay ankizy ary ohatra zany ka misy fifaninanana ohatra zany dia tonga dia fantatra hoe mety amin'ny ankizy fifaninana misy tsy mety aminazy dia ilaina koa iny raha ohatra hoe pitany an-dranomasina ianao antaniny zareo hoe efa nianatra taiza efa nianatra 7 taona manana niveau inona fa raha ohatra tsy manaraka an'io tsika dia ohatrany mianatra fotsiny zany mozika amin'izao dia miloboloba ny indrindra hoe teknôlôjia vaovao ihany koa milobolobo dia afaka miara-miasa aminay reny aminay zao zao efa maromaro ny artiste efa manatona aty amin'ny sekoly magataka fiara-miasa talenta zany anarana fa ny talenta sy manam-pina asa kely misy travail kely ohatrany hoe resaka feo zao ohatra manana talenta be le olona manana feo be fa mety tsy ampy teknike kely dia anjaranay aty amin'ny conservatoire zany manampy an'ireny olona reny dia fiara-miasa zany fa efa tsara be firobolona mozika amin'ny ankapobeny matetika zany talenta no mitondra an'ilay olona dia filininy dia mila ampina kely le izy satria raha talenta fotsiny tsy ampy fa tsy maintsy miverina mianatra kely mihitsy io ohatra izay foana nampitan-dranomasina ary hoe misy mpira malaza maka coach vocal mihitsy aloha fa mety anana le talenta anana le feo fa amin'ny resaka teknika io dia aty amin'ny sekoly manao an'ireny